lavana izy. Dia nifanena tamiko vehivavy ray ity. Dia vao nahita izy. Dia nanomboka trotsaka ny ranomasina. Dia nipatrapatraka ny ranomasina. Dia karakara vao nahita azy voanoana taminy dia ranomasina patrapatraka. Dia za malala tsara fa manana olana raha vehivavy. Ary manana problème izy. Satria mitomany raha vehivavy. Tao ry havana anseho. Nanomboka niteny izy tao anatin'ny ranomaso. Ohatra ny feno aloka famoisam-po mihitsy ny endriny. Zay nanoloana ny tenako tamin'izay fotoana izay. Dia nanomboka niteny tamin'ny alalan'ny alahelo. Sy ny ranomaso tao amin'ny fonony raha vehivavy. Dia hoy izy, pastera. Dia hoana hoy aho, ny androano izy afara fahitana ho aho. Ary androany nanao velomany ty tanàna misy aty. Fa isa zao paster, tiako sao dia andeha ho ariam-bava rano ary andeha hamono tena. Zany ve hoa sady mitsolika ny ranomasony tomany. Dia hoy aho taminy, raha vehivavy, tsy any anaty rano amin'ny famonoana tena ny fahaolana. Raha miatrika tsy olana ianao, fa atoroko anao ny tena fahaolana raha matoa. Misy fiangonana anankiray sainy izay misy soratra menamena eo am-ponoan'i Jesosy mamonjy. Manasa anao aho, tonga aho amin'io fiangonana io. Fa raha tonga aho ianao, fa misy Jesosy sy Andriamanitra ao anampy anao. Halleluja, halleluja. Tamin'izay fotoana izay dia nanomboka ny seto sy ny tsaky raha matoa ka nibanjina nijery aho. Ary nametraka fanontaniana izy hoe, pastera hoy izy, fa iza moa sy Andriamanitra ary iza Jesosy? Moa ve pastera? Mbola afaka mamany atsy ny olana tiako fe zany Andriamanitra zany. Ao anatin'ny famoisam-po aho. Ary ho rafara sy izay tenenako aminao. Ry paster, fa raha misy vahaolana ao amin'ny fiainako ny fiainako amin'ny Jesosy. Dia sao noho izy, ho any amin'ny fiangonana natoronao io aho, raha vitan'i Jesosy ny mamaha zao, tena famoisam-po amin'ny fiainako zao. Dia hoy aho taminy, tongava fotsiny amin'ny lahady, dia ambarao amin'ny tompo na tolazainao amiko azy le olana. Dia famoisam-po dia lasa ao amin'ny tompo. Dia niverina izy. Dia hoy izy tena nanapa-kevitra nitodika dia niverina. Dia kahaka tonga ny alahady, tonga tao am-piangonana raha matoa. Za nahita tsara hoe io izy eo. Alleluja, alleluja. Ary le tenin'Andriamanitra izay nomano ny tompoko tena sasa azy, izay tena mitondra ny lohateny hoe Jesosy Kristy ny vahaolana ho amin'ny fiainanao. Halleluja, halleluja. Ary tao anatin'izany ry havana, raha nandre ny hafatry ny tompo raha vehivavy, sady mitsolika mitomany. Ary mitsolika mitomany izy, gamba ny metimety efa satria dieritreritry izy hoe mbola misy vahaolana ho avy zany ny fiainako eto tany, izay tena ho anatin'ny famoisam-po, izay tena ho anatin'ny minitra vitsy dia izay ka tapitry ny fofonaiko. Ry havana, zany ny eritreretin'ny olona indraindray rehefa tena toto zava-tsarotra izy ka miatrika eo amin'ny fiainany amin'ny famoisam-po, dia mieritreritra izy hoe any amin'ny famonoan-tena sisa ny any fiafarako. Izay ihany fa rehefa tsy mahita ny fiainako eto tany aho, sy ny fahoriana sy ny fijaliako sy ny ady atrehako mafy, dia any ka mirana ny saiko, kanefa tsy fahatany, fa tsy hany ny lalana itondran'Andriamanitra azy. Halleluja. Fa Andriamanitra mahalala ny hevitra hiverana azy, sy hevitra asoandra vehivavy. Ry havana, nanomboka teo dia nitory-teny, dia nanomboka nanantona raha vehivavy rehefa niravo, dia nanambara ny problemany izy. Sao anay pastera ny olako hoe, raha ambarako aminao dia ohatran'izao, ary ny amiko za zao hitanao zao, dia ny any sisa nanariko ny fiainako nandritra ny volana maro, dia any misotrosotro tokany anaty bara, zany sisa ny fiainako. Zany rehefa tena hitako pastera, tsy nahafany olako le misotro tokany amin'ny bara, fa ny any fa olako tena mamono tena ihany, sady misotro toka aho, dia ohatrany hoe lasalasa ny eritreritro, fa rehefa misindy iny dia mitanga indray le olana. Dia sao ihany pastera, ny tsy fahitako zany teto ambonin'ny tany ny eritreretiko fahaolana, kanjo nifanena taminao aho, dia natoronao ny lalana
Misaotra an'Andriamanitra pastera, vonina hanompo an'Andriamanitra raha misy faolana ho ahy eo amin'ny Jesosy ary tamin'izay ry afana tena ampahiresina izy. Tongava mivavaka entina mambavaka ianao. Misaotra an'Andriamanitra hoe ianao nazoto tsara ramatoa nentina mambavaka tadidiko tsara tamin'izay fotoana izay tao anatin'ny ray volana nanolo teny ramatoa nentina mambavaka mipaika ny ray volana nanatona anay izy. Pastera ho jerenao endrika miramirana sy falifaly, endrika mitsikitsiky mahafinaritra ny hita tao amin'ny ramatoa raha vao niona taminy ianao ary na tena ho asa kakara nahita salova tavany fa tena niova tanteraka ny tavany ramatoa dia hoy aho taminy hoy izy pastera misaotra an'Andriamanitra ozy tena misy ozy Andriamanitra tena misy ka i Andriamanitra ho izy. Halleluja, halleluja. Fa hoana hoy aho misaotra an'Andriamanitra pasteur fa dia teretiko fa ny amin'ny famonoan-tena ny fahaolana ho amin'ny fiainako. Ay rehefa nandinika aho, rehefa nanteny tamiko ianao, tena anatina fiangonana aho, ay rehefa notenihako tena ao amin'Andriamanitra ny fahaolana ho amin'ny fiainako. Misaotra an'Andriamanitra ray volana izay ozy ny vavahako teto. Valy olana sy adina atrehiko tao anatin'ny fahamoisapo. Efa andeha hamono tena hitanao pastera. Sady nitomany indray izy rehefa avy eo. Misaotra an'Andriamanitra raha takizay aho zany maty tsy nahita vahaolana. Maty ihany aho pastera fa rehefa nandinika aho tsy nisy vahaolana ihany ho an'ny fiainako. Taizany toerana nisy aho, taizany fefarako. Dia misaotra an'Andriamanitra aho fa nitarika Andriamanitra ho amin'ny fanafana ny fiainako tao anatin'ny ady. Raha lasarabavy hoy aho milasa aminao tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Mety mandalo zavatra sarotra angambany ny fiainanao, mety misy zavatra manahirana angambany ianao, indraindray dia mety misento sy aliko ny tomany. Raha fa miratra ny masoandro dia ohatra misento sy mieritreritra dia mitomany. Ary indraindray aza dia ohatra miteny rery hoe Andriamanitra ahoana mihitsy za ty e. Indraindray dia mety miteny Andriamanitra ahoana mihitsy zao zava-maso azy zao e. Indraindray dia ohatra ny tena nofinofy sombosombonao samy reny ary mitantarany amin'ny fahorianao amin'ny foenao ka miteny hoe iza reny mba afaka hanampy ahy, iza reny mba afaka hitatarako ny adiko, iza reny mba afaka hitatarako ny olako. Fa ohatra ny mahatsiaro aho fa tena mafy loatra izany. Raha lasana bavy amin'ny androany ety torteny aminao aho zavatsarotra hoeverin'ny olona fa tsy hain'Andriamanitra. Fa za miteny aminao hoe hain'Andriamanitra izany, hain'Andriamanitra izany. Halleluja. Eo Genesis 12 ny 12 hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 12 ny 12 hatramin'ny 13. Koa ny omehana kaposarananao rehefa mitompo fanteranao moana mpifaliana fa ary ny tompo koa efa antitra. Ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama nahoana no nomea Sara ka nanao hoe hiteraka kova aho zay efa antitra. Hitanareo teto zavatsarotra teto natreny reto mpivady anankiroa reto. Nisy anjely tonga taminy inteny Sara moa efa antitra, i Abrahama efa antitra fa izy ireo tsy niteraka. Dia tonga ny fotoana izay anehoan'Andriamanitra aminy fa tsy misy zavatra izay tsy hain'Andriamanitra atao. Halleluja, halleluja. Ary tamin'izany fotoana izany dia seho tao anatreny ny anjelin'Andriamanitra ka niteny hoe anananaka ny Sara vatanao. Dia nomea Sara izy moa sady efa banga efa antitra. Dia nomea mampimety koa ane zany raha ola 10 taona zany mbola hiteraka e. Iny zany 10 taona mbola be be na ny andanany eny any masomboka aza mamenatra. Mbola misy 10 taona iny zareo angany volony fotsy antitra be 10 taona iny mbola mandeha be voka be.
Raha am'izao tsika andro tsika izao misy an'izany tsy mampino ny olona. Lazain'ny olona aretina. Marary ngambany io be kibo be io Zao koa olahatra be de mbola hiteraka ihany raha matoa be. De na de teo anatin'ny Sarazy. Teo ohatrany hoe tsy nampino azy. Tsy nampino ny Sara. De zay natonga azy me hoe de za mbola antitra be toy izao va de mbola anampifaliana indray ka hiteraka. Ary ny fatotsy koa efa antitra mitovy amiko. De nome izy. De nome. De hitan'Andriamanitra le fimezany. Hainareo ihany moa ny antitra rehefa meko mialatsiny amin'izareo fa mba zokizokiny. Mialatsiny. Alleluia. De nome izy. De rehefa hitan'Andriamanitra le fimezany Sara. Satria Sara ma tsy neritreritra manao hoe tao an-kapony. Hoe ohatra ataoko ahoana indray ve mbola hiteraka izay efa antitra sady efa tsy amin'ny fomba maha-olombelona intsony. Ka ahoana mbola hiterahako. De toizakitsakely 9:20. Fananinany me Sara hiteraka tokoa va izay efa antitra. Moa misy zavatra tena sarotra amin'ny Jehovah amin'ny fotoan'andro raha avy taona toy izao dia hiverina aminao aho ary anana zazalahy Sara. Moa misy zavatra tena sarotra amin'ny Jehovah. Tereo tsara ry. Tsisy zavatra izay tsy hain'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Tsy misy zavatra izay tsy hain'Andriamanitra. Tereo tsara teto fa Sara lay vehivavy antitra. De mbola niteraka. Halleluia. Mbola niteraka. Gambany mety nany mampinoana rainga amin'izany tena sahirana. Lenona efa niletika fa tena niketrona kely. Tena atahoana ireny mampinoana. Na izany aza mety tena efa nanahirana ny Sara. Fa hain'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra mihitsy nampiteraka ny Sara. Eritreretinao fa tsy mora nge zany tsika tanora ireo mahalala tsara zany hery aina amin'izany fiterahana zany. Zany olona efa antitra be 100 taona na niterahana ny olona matanjaka be zao. Za zao io zanaka vavy matoa io nanatrika ny fiterahany tany niteraka izy. Fa tena napetahana siroma. Mbola nasina tsindrona firy. Fa tena mena miady ianao le dokotera. Mila miady ianao fa ty tsy maintsy avoaka. Mila miady. De hitanao mihitsy zany hoe tena hoy le dokotera makaina kely aloha. Fa tena reraka ianao. Eo aloha. Stop kely aloha. Kelikely. Alefa ndray ary. Mila miady ianao le dokotera. Ty tsy maintsy avoaka. De zany eo velanao de maheno tsara fo Jesosy io. Vavaka ny ataoko tompo. Voahosina marina zanak'olombelona. Amfahoriana ny tanànanao anaka. Tompo ampio fa manompo anao zakay. Ampio fa manompo anao. Halleluia. Halleluia. De mandinika ty Baiboly ty hoe olona efa 100 taona. Zany nge na hery hiteranao an'izany.